Ivadika tanteraka ho any amin'ny sehatry ny fanabeazana indray kosa isika misedra olana goavana ny sehatry ny fanabeazana amin'izao fotoana izao misy ny paikady vaovao izay arosony ministeran'ny fanabeazam-pirenena manoloana an'izany indrindra. Nahatratra amin'ny 3,940 sy 9 sy 4 sy 1 tapitrisa ny isan'ireo ankizy ny alan-daharana nanajanona fianarana manerana ny nosy. Araka ny tarehimarika nomeny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Tsikaritra amin'izany fa misedra olana ny seha-panabeazana eto Madagasikara. Manoloana izay indrindra dia nanapa-kevitra ny roso amin'ny fanatsarana ny seha-panabeazana ny ministera ka nentina nanamariana izany tamin'ny fanilorana tamin'ny fomba ofisialy ny atota-kevitra stratejika mikasika ny idinam-pirenena ho an'ny fanabeazam-pirenena izay novolavolaina teny amin'ny CCI VAT tamin'ny volana Oktobra 2024. Ireny moa zany araka ny resahako omaly teny amin'ny antenimpirenena dia vokatra mikorontana politika ny seho teto Madagasikara. Tadio tsara fa misy fiatraikany foana eto Madagasikara eto olona tsy ampoizina ny korontana politika. Ny antony dia tsotra, ny budget dia misy, ny vola dia misy, fa ny exécution budgétaire dia tsy afaka natao satria tsy tafavoaka na finance rectificative ratsy amin'izao fotoana izao. Fantatrareo ny antony. Za tsy hiditra amin'ny resaka manodidina izay fa dia fantatrareo ny zava-misy teto amin'ny firenena nahatonga ny ilana ny finance rectificative. Nahafahantsika nanao amin'ny CEP sy nahafahantsika nandoly ampahany vacation mpampianatra dia dérogation. Izany hoe isaky ny namoaka vola zany izay ninomboka tamin'ny volana Jiona 2024 dia naka dérogation foana tamin'ny ministera ny finance. Dia sahirana zany zay ary raha mampianatra franga dia tsy nahazona dérogation satria mavesatra dia mavesatra. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ireo mpikambana amin'ny filan-kevi-pirenena mikasika ny fanabeazana na ihany koa ny CNE izay ahitana mpikambana miisa 150 manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ty fotoana anankiray ity zany dia anamariana fa manomboka izao dia hisy ny Conseil national de l'éducation. Zany hoe zava-dehibe eo dia tokony hisy fandrindrana ary zay zavatra tokony misy hatramin'izay fandrindrana io fanabeazana io any amin'ny fototra ka hatrany amin'ny faratapana. Isan'ireo andraikitra sahan'ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevi-pirenena mikasika ny fanabeazana na ny CNE ny fandrindrana eo amin'ny sehatra nasionaly ireo asa notontosaina ary ny famolavolana sy fanatanterahana ny politika pirenena mikasika ny fanabeazana.